avy amin'ny akaikinao amin'ny aorianao dia tainy tompomanoko antsika efa fitahina be mihitsy fananantsika fotoana tahaka zao andehantsika mivoninahitra Jesosy hitsangantsika ame voninahitra satria izy no antony ty fotoana ty tsy misy olo-kafa mendrika no membonahitra mihoatra no Kristy dia izy rery ihany le omaly anio ary mandrakizay ivavakintsika belony amakitsika salamo vavakintsika tompoko Andriamanitra rarindrina masina mandrakizay topony fahefana tompony fitiavana ambony indrindra le fahazavana le hery miazona zao retsorava misaotra anao zay Andriamanitra fa matozay tahaka an'izao dia mbola ianao misaotra anao ny amin'ny tontolo andro ny amin'ny asany amin'ny fitadiavana amin'ny zavatra natrehina rehetra ny amin'ny fitariana misaotra Jesosy fa eo foana ianao ary teo foana ianao ary mino zay fa mbola eo foana ianao anay Andriamanitra mankasitraka Tompo ny amin'ny fanompona ny amin'ny zavatra zay naniranao anay ny asa zay ampanaovanao Andriamanitra afaka natanteraka ny fianarantsoa zay Andriamanitra afaka natanteraka ny toerana Andriamanitra misaotra satria menao ekipa afaka mizarazara aleluia ary nombanao teninao mandrakariva zay Jesosy teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra mankasitraka fa Andriamanitra tena mahatoky hatramin'ny farany ianao misaotra Jesosy ny amin'ny fiainana amin'ny andavanandro amin'ny ankonana ny amin'ny zanaka ny miara-miasa ny ampiara-monina ray manontolo misaotra Jesosy ny amin'ny herinaritra diavinay fa mbola nahitana ny teninao sy ny fitarianao Andriamanitra misaotra fa tsy mitsadry ianao mampianatra tsy mitsadry ianao manangana tsy mitsadry ianao mitarika tsy mitsadry ianao manitsy satria tianao loatra izahay andovany mandrakizay eo aminao Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy ianao Andriamanitra nao ka toerana isy eny atsirary avy eo amin'ny toerana izay misy temponao noka mbola temponay mba hifanaraka temponao Andriamanitra sy mijerinao amin'ny anaranao Jesosy manaiky Andriamanitra tarihinao indray ho velombelomo fanainao masina indray ampianarina indray mba ho anisan'ny olona anana fahatakarana mba anisan'ny olona tena anana fahalemem-pana mba anisan'ny olona tena ahaya tena maro le fanetena andrasanao Andriamanitra noka voaka vavaka Jesosy mba ho anisan'ny olona azoto ifandray aminao vavaka Jesosy mba ho anisan'ny olona feno fanay masina mandrakariva amin'ny fotoana rehetra aoka tsy tsahatra feno fanay masina zay Andriamanitra tsy afaka ny ady lavitra izay tsy feno fananao Andriamanitra ary tsy mahay manao na inona na izay raha volavolao Jesosy raha misaraka aminao zay Andriamanitra dia diso ny fanapa-kevitra raha vao tsy ianao mandray antanana momba Andriamanitra dia diso ny fijerinay raha vao tsy ianao Andriamanitra mamelombelona anay dia sandoka ny fijoroana tsiray avy amin'ny anaranao Jesosy fantatrefa matoza eto Andriamanitra dia satria no ianao satria no fitiavanao misaotra Andriamanitra fampahitapity misaotra Andriamanitra ny fitahina ihany koa ny fahafahanay mbola miomana andray teninao hianatra sitraponao ampanaiky ny fonay dia efa fitahina ngezabezana tsiraray avy Andriamanitra satria tsy manan-tsofina tsy maintsy mandre fa zay rehetra manana fotehanaiky anao mihoatra dia indro Andriamanitra mivonivoniny hitondra ny teninao sy sitraponao Jesosy eto amin'ity toerana ity aoka tsisy maso mijery-kafa aoka tsisy maso hijery dénomination tsisy sofina hieno dénomination tsisy olona lahatra amin'ny olona foka ny olona tsirairay avy lahatra aminao Andriamanitra aoka ny tsirairay avy tsy babon'ny olona fa ny fonay Andriamanitra ho babonao Kristy nan'olotra ny ainao ho anay tsirairay avy mba ahafahanay Andriamanitra ho isan'ny olona voavonjy mba ahafahanay Andriamanitra ho isan'ny olona afaka mijoro miambina mandrakariva misaotra Jesosy fa mbola nalefanao konfanana Andriamanitra ray mba hitarika anay mba tonga anay tsy diso lalana mba tonga anay tsy verin-dalana mba tonga anay ho tafajoro amin'ny fotoana rehetra mba tonga anay toa-kevitra mafy tsara eo natria fitsafahavalo Andriamanitra mba tsy olona mirorosaina mba tsy olona misabaka mba tsy olona te hiverin-dalana mba tsy olona manana lasefanilozana fa olona afaka mibanjanao Kristy amin'ny fotoana rehetra satria ny antom-pisinay Jesosy
dia nideranao ary fideranan'Andriamanitra dia vokatry ny fahitana fahitanay tsy irairay avy anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao ilay hitanay Andriamanitra ilay authenticité ny vavaka Andriamanitra dia miseho ambadika firaisanay aminao isanandro tsy mety tapaka misaotra Jesosy amin'ny zavatra tsy taka saina amin'ny zavatra tsy maintsy atrehatra Jesosy ny amin'ny zavatra hoe tsy tambaolana fa nefa tokony ahitana ianao Jesosy tsy vaolana tokony amaikany Andriamanitra fa nikambana aminao asandatra ny vavaka amin'izao fotoana izao ho fisaorana ianao Andriamanitra hiderana ianao Andriamanitra taontsika rehetra vavaka isaotra n'Andriamanitra hideran'Andriamanitra amin'izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny asandrato vavakantsika tsara amin'izao fotoana izao nazavela angina ny vavanao asandrato ny vavaka tiranao tomponao fa raha misy naitondranao raha misy naitondra antsika dia tsy misy akoatra Jesosy irery fa izy no matoy izao sianao mananga Jesosy tao anatin'ny fotakamandrevadreva Jesosy mpononao tao anatin'ny fahasahan'ny olona jerena Andriamanitra fiainako indranao nanatsopoka anao mba anao afaka Andriamanitra tao anatin'ny fahalemena sy fahateran'Andriamanitra dia nitafinao hery no amarinao ilay teninao hoe fitiavana manaro fahotava tianao atsangana loatra tianao mba anisany maneho voninahitranao Andriamanitra ary tianao mba ho anisany jorovavolobelona ny amin'ny fahalebiazany fitiavanao Jesosy tia Andriamanitra manolotra ny tenako sy ny momba rehetra ho anao Andriamanitra efa anao hatramin'izay Andriamanitra fa mafisiko indray androany fa mbola andray Andriamanitra anao ny fisainako anao ny fitepony foko anao ny fijeriko anao ny fiteniko anao ny fanahako anao ny tenako anao ny aiko anao ny fanapakevitra rehetra amin'ny fiainako ianao ny tompo-pahefana amin'ny fiainako raiso ny fiainako Jesosy akonao ny mpanapaka ny fiainako atolory fotsika androany atolory Jesosy anao Jesosy anao manontolo Jesosy anao tanteraka Jesosy tsy sombo ny fiainako Jesosy fa za manontolo Jesosy tena hoe ho anao amin'ny anaranao Jesosy amen taontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao tonoa ny fiadanan'ny tompo amin'ny olo akaikinao ny tsara indrindra tonoany ho anazy hoe fiadanan'i Jesosy aminao dia izy anangana sy ampianatra anitsy anamboatra ho fotoam-pananganana antsika tsiraray avy-indray androany amen amaka salamontsika salamo fahina amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo salamo fahina amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo salamo fahina amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay irahantsika rehetra mamaky ho voninahitry Jesosy Kristy irery amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah tsara ao Jehovah fa mandeha amin'ny fahamarinako ary Jehovah no itikiko ka tsy miananao dinio aho Jehovah ka mifantaro izaho toetra ny voko sy ny foko fa ny famondram-ponao no eo alohan'ny masoko ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho amen ny olona anankiray sa mia manakaiky an'Andriamanitra dia olona anankiray mahatsiaro ary resy lahatra fa nandeha tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakariva izy mahatonga antsika indraindray tsy sa mitoetra eo mijoro manakaiky an'Andriamanitra dia any anatin'ny fonao tsapanao fa misy zavatra mbola mila reglena mialohany ahafahantsika manomboka amin'ny fiankofana satria ny fiankofana dia endrika anankiray ahafahanao manao tahaka an'ilay vehivavy nandeha nandritra ny 12 taona nanakaiky an'i Jesosy mety tsy sitrana ny vatany fa ny tao anatin'ny fatany fa afaka ny anakaiky an'ny tompo izy satria tsy manana ninina androany aza vela izy vesatry ny lasa toetra tsy ny bebahana fisainana tsy mety ibahana ny fotsika tsiraray avy fa ndaontsika anakaiky an'i Jesosy ndaontsika voalohany ahafahantsika alohany idirantsika fiankofana dia ndaontsika ivavaka hoe Jesosy androany dia mifona aminao raha misy zavatra tsy mety nataoko mibebaka Jesosy za tsy te hiverina amin'ny tsy mety intsony asandrato sy mivavaka izany raha sitraka ao ataovy tena zavatra personnel ifampiresahanao amin'Andriamanitra mihitsy izany Jesosy na ny fiteniko na ny fisainako na ny lasako na ny fitsaratsarako indraindray na ny fiezahako ohatrany hoe te ho hita mba ho endry Jesosy asany rehetra izany Andriamanitra tsy sitraka ao izany Andriamanitra tsy olona sandoka ny tediavinao Andriamanitra fa olona tena maneho anao Jesosy tena mankasitraka anao zay Andriamanitra fa menao fotoana indray ahafahanay manamboatra izay zavatra tokony ahitsy rehetra ny anatin'ny Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy
tederanao zay Andriamanitra. Tompo misaotra anao fa mbola noho ny famondram-ponao ny Jesosy no matoy izao anay. Tompo misaotra anao aho fa mbola noho ianao no matoy izao any tsirairay avy. Izay rehetra nataonao sy izay rehetra mbola ho ataonao Andriamanitra, ianao no récupéré anay tsirairay avy. Raha ny olona mety efa leo anay Andriamanitra, tete hisaotra anao zay Andriamanitra amin'izay fananganana rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, amin'izay fitariana rehetra mahagaga navelanao ho tsapanay hoe ahoana Jesosy mahaposible an'izany a, za tsy mendrika mihitsy ny a, kanefa tonga ianao anahy amindra fo amiko amin'ny anaranao Jesosy. Tompo misaotra anao aho, ny fahasoavanao nindra fonao, nindra fonao vaovao isan'andro, tsara amiko ianao, tsara amiko ianao. Zay rehetra nataonao, zay rehetra nataonao, tsy voatanisako famahy, tonga ao isaotranao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra anao aho, misaotra anao aho Jesosy, no zay rehetra nataonao, no zay rehetra nataonao, misaotra anao. Tompo misaotra anao aho. Aleluia. Tompo misaotra anao aho, ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao isan'andro, nindra fonao vaovao isan'andro, tsara amiko ianao, tsara amiko ianao, zay rehetra nataonao, tsy voatanisako, tsy voatanisako famahy, tonga ao isaotra anao, misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra anao, misaotra Jesosy, zay rehetra nataonao, sy zay efa nataonao, misaotra anao. Misaotra Jesosy, tsy manana hafa, tompoiko afa-tsy ianao, ianao no iriny foko. Zany Jesosy, tsy misy fetra toko ateriko ho anao tompo, nisaotrako. Ndao veritsika izany hoe tsy manana afa-tsy ianao zay Jesosy a, ianao ny rehetra ao anay. Alleluia.
tsy manana tompoko afa-tsy ianao tompoko afa-tsy ianao ire ianao miriny foko tsy misy fetra tsy misy fetra toko aterinay ho anao ateriko anao Jesosy nisa na mbola afaka milaza mafy ianao azy-ndra tokotananao azo hoe tsy manana afa-tsy ianao a Jesosy Jesosy manolotra mombanay mitondrany aminay rehetra Jesosy eto tombotrao miankohaka aminao zay manaja ny fahalebiazanao zay fa Andriamanitra ianao masina ianao Jesosy ianao le mandrakizay ianao le atrehatray ary eto aminay androany Jesosy misaotra betsaka ny amin'ity fotoana androany ity zay ifandraisanay aminao ndray sokafanay ho anao ny fonay sokafanay ho anao mombanay rehetra Jesosy ndreto ny fonay tompo atolotray ho anao androany Jesosy ny tananay ny vavanay ny molotray ny tenanay manontolo Jesosy androany entinay miankohaka aminao lay mpanjaka sy tompony tompo satria ianao no antony havelomanay Jesosy ianao no antom-pisinay tsy avy aminay Jesosy fa ny fahasoavanao mbola matoy zao anay tsirairay avy ka mendrika raha anolotra fiankofana anolotra fanaty-pisaorana ho anao zay androany raiso Jesosy raiso ny voninahitrao reriany zany ny masoko no ibanjinanao ny sofiko no andrenesako ireo teninao ny oroko
fofonaina avy aminao. Ny vavako no hiderako anao. Ny tanako no anandratako anao. Ny saiko no isaintsainako ny falebiazanao. Tompo ianao no antony velomako. Tompo ianao no natozao ai. No arinao ao hitovy endrika aminao. Aleluia. Azo hoe ny masoko no hibantinako anao. Ny masoko no hibantinanao Jesosy. No hibantinana. Ny sofiko no andrenesako ireo teninao. Ny sofiko no andrenesako ireo teninao. Laza hoe mioroko fofonaina avy aminao. Mioroko fofonaina avy aminao. Ny vavako no hiderako anao. Aleluia. Ny vavako hiderako anao. No hiderako anao. Asandrato ny tananao laza hoe ny tanako no anandratako anao Jesosy. Ny tanako no anandratako anao. Saiko ny saintsainako ny falebiazanao. Saiko no isaintsainako ny tompo ianao. Tompo ianao no antony velomako. Tompo ianao no natozao ai. No arinao ao, no arinao ao hitovy endrika aminao. Tompo ianao, ianao Jesosy. Tompo ianao no natozao ai. No arinao ao hitovy. Então vetsika farany zany hoe tompo ianao no antony havelomako ai. Tompo ianao no antony velomako. Tompo ianao no natozao ai. No arinao ao hitovy endrika aminao. No arinao ao hitovy endrika aminao. Aleluia. Manjaka ny to. Aleluia. Manjaka ny to. Oh, aleluia. Manjaka ny to. Amin'ny andro piainako sy omandraky izay. Asandrato feonao laza hoe aleluia ho anao Jesosy. Aleluia. Manjaka ny to. Aleluia. Manjaka ny to. Oh, aleluia.
manzakianao Jesosy oh alleluia manzaka nito amin'ny andro mpiainako sy omandraky izay. Alleluia. Då mbola hiaraka ilazany izany antsika hoe amin'ny heriko rehetra Jesosy no nambarako ny fitiavako anao satria ianao ilay tia taloha Jesosy ka mendrika raha maro ny fitiavana anao ihany koa Jesosy androany ilaza fa atao anatin'ny foko manontolo fa tiako ianao Jesosy misaotra tompo aminy heriko rehetra lazao mafy zany Lazao ihany zany amin'ny heriko rehetra nambarako fa tianao Jesosy aminy heriko rehetra ho tianao rilay am-pikako ho tianao rivato lampiko amin'ny andro mpiainako sy ofofony amin'ny andro tananao zay hoe alleluia ho anao Jesosy alleluia manjaka ny tompo anao zao fotoana zao Jesosy sandrany amin'ny fotoana ny tompo manjaka ny tompo oh alleluia manjaka ny tompo amin'ny andro mpiainako sy omandraky izay amin'ny andro mpiainako sy omandraky izay. Alleluia. Ndao motsika ifaly isotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo e. Ndao no fofantanantsika ifisorantsika azy. Rehefa tonga ho mpianarana ny ankizy dia manao appel amin'ny mpampianatra dia misy manao hoe présent dia sady manandran-tanana izy. Ndao tsika ifaly fa mbola nitomin'Andriamanitra ianao nomeny hery ianao tonga eto amin'ny fanatrehany. Tadio fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fahavakisam-pifaliana ary eo an-tany ankavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Tsy mety reraka tsika satria nomeny hery, tsy mety sasatra tsika satria izy ny antony fiazakazantsika. Dia ndao tsika teny isotra sakasitraka azy amin'ny fotsika manontolo. Teneno Andriamanitra hoe tonga eto atompo amin'ity takarivo ity tonga iankohaka ankasitraka sy anome voninahitra anao noho ny anaranao sy ny fahasoavanao ary ny fahatsaranao dia mijoro androany, mijoro eo amin'ny toeran'ny olona anankiray afaka hanandratra fa ianao ny mpanjaka. Aoka amin'ity takarivo ity mba tena olonaka ny foko tahaka ny tany tsara aniriny voan'ny teninao. Aoka ny teny rehetra izay latsaka atao anatiko fahavokarana ho tonga fiainako mitenena tompo dia ampiasao indray mpanomponao androany ho fantsonao ampiampita ny hafatrao sy ny sitraponao mba tsisy ho raraka ny teny izay tianao ambara ary mba tsisy ho very ro fanambarana marina rehetra avy aminao. Mitenena raiko meno anao zay ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo any tompo mingavy ianao ahazo toerana. Miarabantsika tsirairay avy indray ty ny andro voalohany taorinan'ny
croisade teny Zoma voalohany tahorina ny croisade tany Fianaratsoa isorana n'Andriamanitra ny fombiazany fiarana tamin'ny fiangonana rehetra tany dia isorana n'Andriamanitra ihany koa ny fitondrana mambavaka na tsy ary mandrakariva tamin'ny kiosony loalika ianao fahatanterana izany fotoana izany izany no mahatonga antsika mbola mijoro ohatr'izao satria misy mivavaka ho antsika ity tanana mafy be ho anao ihany koa sika. Halleloja. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra asesisika kely ny Exodosy 7:10 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 Numéri 20 ny 17 ka hatramin'ny 12 sy ny Genesis 7:20 ny 15 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova tamin'i Mosesy mandrosoa alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny loholon'ny Israely ary nitehinao ilay nikapohanao an'Ely dia ento eny an-tananao ka mandehana ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroin'ny olona dia nanao izany Mosesy teo amasin'ny loholon'ny Israely. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao ny tehiny ka vorinao sy arona raha ilanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo imasony dia ampiboiboika ny ranony izy ary ampivoaka rano an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalain'i Mosesy ny tehina avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiny azy dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy miaino ry-mpiodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano anareo. Ary Mosesy dia nanaingany tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny dia niboiboika be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina ahy eo mason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ary Rebeka niteny tamin'i Jakoba zanany laka nanao hoe indro efa reko ny rainao. Niteny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao aho ka anaovy any-py hoaniko dia hitsodrano anao eo anatrehan'i Jehova dia nitsombola maty aho. Koa ankehitriny anaka ary ao niteniko amin'izay asaiko ataonao. Makanesa kely amin'ny ondry amanosy ka analao zanako soroa tsara dia ataoko any-pio any rainao arak'ilay tiany zany ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofa ny rano anao dia nitsombola maty izy. Amen. Amen. Ndronariva izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny lalan'ny famonjena nanomboka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy ho antsika. Tiako fantatrao fa maty ho antsika Jesosy, maty ho antsika izy ho famelana ny fahotantsika sy ho famonjena antsika. Zay zany ny zavatra fototra natongavan'i Jesosy, maty ny ho faty mihitsy eo amin'ny toerantsika ny natongavan'i Jesosy. Zany zavatra zany dia fantatsika haitsika tsara fa le antony nahafatesany misy zavatra mila tena hoe vaingakevitra sy fahendrena avy amin'Andriamanitra andresy lahatra amin'ny fotsika mba hatonga antsika tsy ho diso fangataka na ho diso fanompoana an'Andriamanitra. Rehefa manontanytsika eo manino Jesosy maty dia misy mamaly hoe maty Jesosy hamonjy antsika. Marina zany fa tonga Jesosy ho faty hamonjy antsika. Marina zany fa saingy izao tsy feno zany valim-panontaniana zany. Nahoana? Matoa ianao nivonjena koa dia misy dikany. Nivonjena aninona ianao ary ho aiza. Romana 4:7 ane jereo kely Romana 4:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Romana 4:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Fa ho antsika izay anisany zany koa dia isika izay mino izay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty 9:5 izay natolotra no fahajotsika ka natsangany indray ho fanamarinana atsika. Maty Jesosy zany
mba ho fanamarinana antsika tamin'ny fahadisoana satria navela tamin'ny fahotantsika. Zay ny antony nanolorana azy hozy izy Paoly amin'ny bokin'ny Romana 4 ny 5:20 zany hoe natolotra ny ainy ho faty ny fahadisoantsika sy ny fahotantsika. Raha zay zany nyvalim-panontanianao dia io ny soratra masina mamaly anao, mahazo moyenne ianao fa tsy feno. Raha ohatra ka 20/20 zany no omeny mpampianatra dia 19,5 zany no azonao ny amin'izay valim-panontaniana zay, fa le 0,5 mbola ho fenona ao anatina révélation androany. Misy ny kipitsony tsy azo adonona fa mameno ny fahalalana tsara tokony anatsika nampo ny fijoroanao. Raha jerentsika manokana ohatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Isaia. Amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany Andriamanitra dia nilaza Isaia 7:20 ny 9 fotsiny dia zao ny voalaza ao ny 9 sy ny 2. Indro ny tanan'i Jehovah ozy izy tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Mengavy anao androany hariva isitona kely ny fifantohanao mba hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Indramiko kely fotsiny fifantohanao fa rehefa avy eo averiko ihany fa za matahotra. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny tanan'i Jehovah hono dia tsy fohy fa mahavonjy. Naiza ninona zany amin'ny situation rehetra sy ny tranga rehetra misy ianao eo amin'ny fiainana dia ny tanany zany tsy fohy fa mahavonjy. Fa mifantany napetraka dia zao hoe maninona ny tanan'Andriamanitra, ny famonjena ny tsirenao tsara ny tanan'Andriamanitra ho fiainanao. Maninona nohatra ny tsy mandrehan'Andriamanitra miteny aminao firy ianao ao anatina situation sarotra. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza fa misy ny hevitra mampisaraka mahatonga n'Andriamanitra tsy mandre sy mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy mitsotra hamonjy antsika. Dia hozy izy ny Baiboly hoe ny eloka no hevitra mampisaraka antsika aminy, ary ny fahotanany mampiafina ny tavany ka dia tsy miaino izy. Tsy avy any amin'Andriamanitra zany le fisarahana fa avy aiza? Avy ety amintsika. Ianao eo amin'ny hevitra anankiray dia Andriamanitra eo amin'ny hevitra anankiray, kanefa teo aloha kamban'ireo hevitra ireo fa tsisy fisarahana, fa noho ny fahotana dia lasa nisy rindrina na nelanelana anao sy Andriamanitra. Zao zany ny zavatra tiako tonga ao anatin'ny fotsika. Raha ny tokony ho izy dia tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra intsony ny olombelona noho ny fahotana sy eloka. Fa zao nidin'Andriamanitra naka ny endriky ny olona tao hoe Jesosy dia mahavariana fa tahorin'ny fitsanganan'i Jesosy na vita na makirindrina na beton aza. Satria rehefa mivory ny mpianana tsy miditra eo ambaravarana fa tonga dia eo fovoany. Dia tondra antsika isainy raha beton le rindrina vitan'i Jesosy no mamaky azy tonga dia ampovoan'ny mpianana izy. Fa maninona ny fahotana sy eloka lasa hevitra tsy ahitan'Andriamanitra nefa Andriamanitra fanahy. Tsy afaka makeo fovoany izy, tsy afaka makeo aminao izy, tsy afaka manatsotra ny tanana izy. Fa inona ny zavatra mitranga ao ambadiky ny ota? Tadiofan'Andriamanitra dia fanahy, ary ny fahotana koa ara-panahy ny responsable sy tompona andraikitra mampiodina ny olona tsy ahafahan'ny olona tena misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto Andriamanitra tsy milaza ny teny hoe tsy hitansika fa hoe tsy rentsika. Ny mason'Andriamanitra zany mahita anao na dia mpanota azy ianao, fa ny sofin'Andriamanitra fotsiny tsy mandre anao rehefa miantso ianao. Ny hevitra mampisaraka antsika manaka anazy tsy aso ny fiainantsika dia ny fahotana sy eloka. Ndika fa rehefa tsy eo hevitra sy rindrina mampisaraka io dia afaka maheno azy maheno anao Andriamanitra, afaka mifampiresaka tsika sy Andriamanitra ary eo amin'ny fiainantsika ny tanany. Ny ota ny mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra. Tiako fantatra nefa fihevitra io no nivahan'i Jesosy satria maty no fahotantsika izy. Eo le dingana voalohany. Ny ravahan'i Jesosy le rindrina sy le hevitra mampisaraka antsika aminy. Nataon'i Jesosy rava ny fahotana, narotan'i Jesosy ny rindrina sy hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Rehefa tsy eo io hevitra io dia afaka mandroso isika anana fiombonana sy firaisana lalina amin'Andriamanitra na intimité amin'ny ray.
noho ny fahotan'Andriamanitra zany dia lavitra atsika, kanefa ny tanjon'Andriamanitra dia izy tia nakaiky atsika. Fa noho ny fahotan'Andriamanitra dia tsy miaino atsika, satria mahatonga ny fiombona atsika amin'Andriamanitra tsy ho tanteraka ara-piombonana mazava ahitatsika an'Andriamanitra ny fahotana. Rehefa tena akaiky an'Andriamanitra tsika dia misy lalana anankiray nosokafan'Andriamanitra ho atsika ahafahantsika misitraka an'izany. Voalohany, mandray an'i Jesosy ianao toy sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao ka manokatra ny ao anatinao hanana azy, dia ny problema amin'ny fahotana mihitsy no niravahan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'izy maty sy ny kapohanao atsika. Afaka anao ho amiraina zany ny fiombonanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandresendahatra ao am-ponao, iaiky ny fahotanao, hiala ny faharatsiana, anokatra ny ao anatinao andray an'i Jesosy. Maty Kristy amerina ara-piombona sy fifandraisana lalina aminao sy Andriamanitra. Izy tonga iretablir na amerina amin'ny laoniny sy anangana indray ilay faharavana nisy teo aminao sy Andriamanitra vokatry ny fahotana. Maty izy mba hiverina ny connexion anao sy Andriamanitra ray. Tsika zao mahita fa rehefa manomboka manao adalana ny zanatsika, ohatra na misy zavatra tena mahasosotra atsika be mihitsiny, dia hitanao mavesatra be ny ao anatinao. Fa rehefa manomboka hitanao hoe manenina izy dia latsaka ny ranomasina, dia mifona aminao izy, dia mitendrainao amby aty ary ao câlin amin'ny papa na câlin amin'ny mama. Fa manino ny mama fa manino ny mama no mitsika rehefa miverina aminy zanany, na manino ny dada mifaly rehefa miverina aminy zanany. Midika fa tsy antony anliako ny zanako ny fahadisoana. Tsy miezaka manamarina azy ao anaty ota, fa miezaka manangana amin'ny fiainam-panahiny mba hatonga azy hiombona amin'Andriamanitra. Dia rehefa raisinao izy ny dikany zany ny tanjon'ny famelan-keloka, dia ny hatonganao hiombona indray amin'ny rainao. Zay le izy famelan-keloka ny dikany dia lalana misokatra sy fahafahana misokatra, ahafahanao miombona amindray. Hitanao, zay ny mahafinaritra antsika rehefa manantona an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'i Jesosy, dia manantona tsika dia miteny an'i Jesosy hoe: diso teo anatrehanao Andriamanitra, tena tsy mety ny zavatra nataoko, fa androany anome lanja ny fisianao eo amin'ny fiainako, ho ambony sy mihoatra lavitra no zavatra rehetra. Tadidio fa nandray adinontsika, fa ny mamaky atsika dia hiezaka tsika ny anao izay ampifaly an'Andriamanitra amin'ny zavatra ataontsika. Fa tsy adinontsika fa ny mampifaly an'Andriamanitra dia tsy ny zavatra ataontsika, fa ny fananantsika fiombonana sy firaisana aminy. Alleluia! Zay ny mahatonga antsika rehefa tena tsara fihavanana amin'Andriamanitra, tsara firaisana amin'Andriamanitra, dia mahatsapy ianao eo amin'ny fiainanao na mandala domafy aza hoe tsy lavitra ny toerana misy ianao fa eo an-tratran'i Jesosy. Eo an-tratranao Jesosy dia mahafinaritra, ka ny hafa mampahory na tsy mahasambatra, raha ianao no aro afaka hitahotro, raha isoanao ny foko ry Jesosy tiao. Ataontsika eny andino faharoa. Mampifaly ahy koa Jesosy ny fidianao, tsara mamiko tokoa zay ampovoinao, na matory na mifoa dia eo
Jesosy tsara itoerako. Tsika rehetra eo ihany eno misy zavatso mahafapo. Rehefa eo an-tratran'i Jesosy sika, rehefa mananantoko sika fa eo an-tratran'i Jesosy ny fiainantsika, dia teny aminao fa misy zavatra anankiray mitranga ao anatinao. Tia le zavatra anankiray mitranga. Tsy haiko nareo fa isokatra amin'izay tsika ao anatina fanambarana anankiray. Manomboka tsy mibahana ao anatinao ny hoe anompo an'Andriamanitra fa ho any an-danitra. Fa manomboka mibahana ao anatinao ny hoe iombona amindray ary ianao izay ankasitrahana izay ny antom-pisiko eto ambonin'ny tany. Mila miverina tsara ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra. Satria ny ota na tiatsika na tsy tiatsika dia mitondra fisarana amin'Andriamanitra foana. Maro no miteny maty Jesosy Kristy hitondra ho any an-danitra. Ary izay no mahadiso ny anetsika izany zao mily za zao taloha tiany iny le hoe tsy antroko fa anona moa le izy tsy hoe dia ho any tsy antroko. Ataovy kely itony le izy asa many ianao raha manam-pandriana toa volamena ny lalànany antsisy tomany. Raha ohatra ka tena hoe dinina amin'ity révélation ity iniriny fe marina le izy fa tsy ampy. Marina le tononkira-panaly izy fa tsy ampy. Fa ny tena mibahana dia zao tsy hoe ny mahatonga anao ho any an-danitra escape satria ory loatra ianao eto an-tany. Tsy vita mission an' Jesosy raha zay ny ao anatin'ny fotsika. Nao any tohatra ny tanan'izay diandre hvkl-mission, le vrai tena hoe mission an' Jesosy. Zao ny zavatra misy. Marina ny hoe ho any an-danitra sika fa lalina koa nahafatesan'i Jesosy fa tsy dia izay loatra. Ao amin'ny Jona 1:15 Jesosy nilaza za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Ny hoe lalana dia tsy misy ilana azy raha tsy mazava tsara ny destination. Ny lalana dia tsy misy ilana azy raha tsy mazava tsara ny destination hoe ho aiza sika. Ianao zao miala any an-trano dia fantatro tsara fa ho atao trano-pokon'olona. Zay zao anao le tsika. Ny lalana no manome antsika antoka fa hoe ho any amina toerana anankiray mazava tsara tsika ary misy antony mahatonga antsika mandeha eo amin'io toerana io. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany an-danitra afa-tsy amin'ny lalako. Fa ozy izy tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Ny tanjon'i Jesosy tsy hoe hitondra antsika ho any an-danitra fa ny hitondra antsika ho ao amin'ray. Lara-pahamehana amin'i Jesosy dia ny anananao intimité na firaisana lalana sy fiombonana amin'Andriamanitra ray. Ozy izy Jesosy za ny lalana hitondra anao ho any amin'ray fa tsy ho any an-danitra aloha. Ny ray moa mazava ho azy fa ho an-danitra dia zay mahatonga anao makao hoentiko makany amin'izay toerana misy ny ray ianao. Fa ny ahatongavanao ho any an-danitra tsy akafi pavé volamena sy carreau diamant fa manana intimité avec le Père amin'ray zay any an-danitra. Rehefa makany an-danitra ianao tsy hoe hijery rindrina volamena na vato sarobidy azo miaina na fleur tena tonga dia miaina. Tsy izay ny mamaiky akanesana ho any fa ny fakahita sy ombona amin'ray ka ny zava-dehibe dia ny anana antsika intimité sy fiombonana lalina amin'Andriamanitra deniny ety an-tany. Mahafantatra anao ve Jona ao boky ny Apocalypse 1:2-4 nampahita fahitanany Jona Andriamanitra tao amin'ny 1:2, 4 sy 4. Nampahitan'Andriamanitra ny Jona karazana vision
mahakasika ny fiangonana ny andro farany. Zany hoe ny fiangonana misy amin'izao, reo voasoratra ho fiangonana fito tany Asia Mineure reo. Nandray fahitana aloha izy. Fa rehefa tapitra amin'ny fotoana amin'ny fiangonana Apokalipsy 2:1 hoy izy Andriamanitra tamin'ny Jaona mekaty, zany hoe ohatran'ny karazana endrim-pamantarana anehoana ny fampakarana ny fiangonana. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Jaona mekaty, midika fa akany an-danitra izy, nosokafan'Andriamanitra ho azy ny lanitra. Dia vao tonga tao Jaona dia nahita seza fiandrianana izy, ary nisy olona mitoetra teo amboniny. Vaky eo ny Apokalipsy 2:1-4 tonga dia ny zavatra hitany voalohany, nahita seza fiandrianana izy ary nisy olona nitoetra teo ambony seza fiandrianana. Teny hoe ny zava-dehibe tsy ny zavatra ivelany, tsy ny cadre sy ny confort misy eo amin'ilay toerana, na ny hoe atsara sy kanton'ilay toerana ovanginao, fa le olona mipetraka ao amin'ilay toerana. Raha manasa azy ianao any an-tranonareo isakafo na entrano any aminareo, dia tsy hijery ny karosy ny tapianareo na tonga avako any, fa hijery ianao. Tsy hijery latabatra mivelatra na kovera tsara tare, fa tsy afaka hipetraka eo raha tsy eo ianao aloha. Mandroso amin'izay rehefa ao ianao. Tsy ho ao an-tranonao tsy misy ianao zany a. Ary raha tsy ao ianao dia tsy ho any a. Olona mivangiko fa trano tompoko. Ianao no tiako hita fa tsy ny tranonareo. Ka ny important tsy trano tsy lanitra fa toerana fotsiny io, fa ny important Andriamanitra. Mila miova ny vision ny kristianisme. Satria ny kristianisme tsy mahita ny Jesosy iombona amin'iray dia diso adresy, satria mitovy ihany ny kristianina fitahiana sy ny kristianina lanitra ny tanjona. Mazo mandeha lalindalina ve tsika? Jesosy ny laza fa hitondranao, zany ny lalana hitondranao makao amin'iray. Ny ray aloha, ka raha ny an-danitra ny ray dia any ianao, fa raha tsy any ny ray dia tsy makany ianao. Fa any amin'izay toerana misy ny ray ny misy ianao. Somo fa any an-danitra izy dia ho any ianao zany. Tsy marety aika Andriamanitra. Halleluja. Maty Jesosy amerina amin'ny lohan'ny ny fifandraisantsika, ara-piombonana mazava tsara misy eo aminao sy ny ray. Sainao ane hoe tonga any an-danitra ianao fa tsy eo Andriamanitra, dia tia metraka fanontaniana aminao aho. Raha zao Andriamanitra maniraka anjely ato ampovoantsika dia miteny an'izao teny izao ilay anjely, tapa-kevitra ho ny Andriamanitra fa ny lanitra omeny ny devoly ho any amin'ny elo izy, dia inona valy teninao? Inona valy teninao? Mampatsiaro ana ny Daniela 3 zany. Ozy izy Daniela sy ozy sadaka resaka sy Abednego. Aleoko miaraka amin'Andriamanitra ao anaty laforo toy izay hiadana ao amin'ny palais tsy misy Andriamanitra fa hikohaka amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy fahazonao. Raha zao aloha zavatra dineko dia isokatra tsara ny ao anatinao. Hitanareo, tsika tsy intéressé hoe amin'ny fananan'Andriamanitra, fa tsika mifantoka tanteraka raha-piombonana amin'Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Lanitra ne foino anao e, foino anao ny fahatsarany rehetra, anareo ny zavatra rehetra. Fa isak'izay mifantoka ianao ka mahakasika amin'ny fanoloran-tenanao izay zavatra andrasanao fa tsy azonao, dia mbola eo am-pananganana anao Andriamanitra hanokatra amin'ny alalana révélation hanananao fahatsapana, fa ianao no ilainy fa tsy mifanananao, tahaka anao manantona azy koa izy no ilainao fa tsy mifananany. Noho izany aza vela isy zavatra na endriky ny any an-danitra na ny etỳ an-tany, anakana raha-piombonana ka tonga fiverenan-dalana tsy hanao fahatsapana ny fisian'Andriamanitra raha sendra tsy mifanaraka amin'izay ndrasanao azy. Manjary matimaty fatany Kristy. Halleluja. Aleoko sisy sadraka sy mesaka sy Abednego hiaraka aminao any anaty laforo mamay
toy izay adanao amin'ny lapa tsy misy ny fanatrehanao. Rehefa eo mantsy ny fanatrehanao dia zao na ny anaty laforo aza lasa pale. Satria ny mahatsara ny toerana tsy le toerana loatra fa le olona mipetraka ao. Noho izany rehefa any amin'ny toerana misy ianao anany anaty laforo azy tsy maina ny singam-boliko azy voaharo tanteraka ny momba izay mampahoro ny jentilisa tsy azo satria manompo Andriamanitra velona ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika raha vao mananga nefitra tsika dia rentsika ohatra mangatsitsika izany dia miverinanga antsika satria ny mahatsara antsika dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Lavitranao ody velona iay, lavitranao anjakany tahotra, ratoka tsy eo ianao iady hery foana, aleko ihany toetra eo anilanao, roko faly fo rehefa miaraka aminao, maevan'ireo manjo tompo otoananao, fa tsy mba manary anao nanatiady sarotra, aleko ihany toetra eo anilanao, fa tsara indrindra toko zany eo akaikina Jesosy so tsy manampaharo ary fiainam-baova tovy amin'ny fo tsy amoizako anao raha izao tontolo izao, aleko ihany toetra eo anilanao. Tsy fiainana zany hoe toerana mahafinaritra tsisy Andriamanitra zany. Izay tazany maso mety manome fahafinaretana fa ny asambarana tsy eo satria tsy eo ilay mpanapaka atao hoe andrian'ny fiadanana. Malanitra tsara ny lanitra dia satria tsy hoe lanitra izy fa no Andriamanitra monina ao aminy. Raha tsy ao ny ray dia tsy teo ao ho any an-danitra tsy hoe satria tsara tarehany ho any satria ao ny raiko. Tsy anjely no lehako any, tsy ny akantony zavatra hita maso manodidina ny seza fiandrianana, fa zao ny ahita andray. Skafiny maso ny foko, skafiny maso ny fo, dia ahitanao, dia ahitanao, dia ahitanao. Skafiny maso ny foko, skafiny maso ny foko, dia ahitanao, dia ahitanao. Dia fantatrareo amin'izay tsotra kely ny alalàna ao anatina fotoana anankiray hoe akasitan'Andriamanitra io fivoriana tsy akasitan'Andriamanitra. Rehefa manomboka misokatra ny fonao anaty fivoriana ka mahita an'Andriamanitra, lasa izy no ivo mameno ao anatinao ny amteny sy fanambarana rehetra reny sofinao, dia ao amin'io fivoriana io Andriamanitra satria ny andrandra sy nahita n'ilay Andriamanitra manapaka ao anatin'ny fivoriana mpiangona rehetrarehetra. Fa raha vita amin'ny fivoriana tsy nahatsiaro ao anatin'ny fonao ianao niavana tamin'Andriamanitra nefa mivoaka ny varavarany fivoriana, dia fivorim-panetanana zany fa tsy fivorim-pananganana akory. Meko fanalahidy kely ianao hitehirizana
ny intimité amin'Andriamanitra. Nisy fotoana anankiray ozy izy nikolte zay, nisy fanasana iray tao an-trano Maria dia Marta ny mpanao lakozy. Ao amin'ny lioka toko 10, ny 9:7 ka hatramin'ny 12. Miangavy anareo hoe ifantika ty daholo fa hitatara zavatra tsara sady botolo. Lioka toko 10, ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Ary nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilany tongotry ny tompoka ny aininy teniny. Fa Maria sahirana tamin'ny fanimpona be dia avy izy ka nanao hoe tompoko, moa tsy mampanina anao va ny amelan'ny rahavavy koa hanompo rery ko mba asaovy manampy amo izy e. Fa ny tompona maloka nanao taminy hoe Marta, 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 za ratsy nangarika, ny fanontaniana tsy ratsy, fa ianao ty mikarakara vatsy, fa zavatra ray nresahako. Avelo Maria, iaino aho izay nongatahako. Maro ahina sy maro ereny ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina. Fa Maria nefa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ozy Marta tamin'i Jesosy, mba teneny Maria nampy ahy fa ho anao ihany ane reto sakafo ataonay reto e. Fa ozy Jesosy, tsara ianao manompo, fa mbola matsiro lavitra ny intimité no service. Be dia be ny olona very tamina toe-po eo am-panimpona, te anery ny atao hoe fahombiazana amin'ny fahatsarany ivelany, fa nariny toe-panahy araka an'Andriamanitra, satria tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Efa bety tamin'io i Marta. Noho izany tsika tsy miezaka aneo ny fahatsarana sy fahombiazana amin'ny zavatra hita maso, fa ny zavatra hita maso tokony porofom-panehoana ny fandraisan-dahatra ao anaty, fa mety ny toe-pontsika eo am-panimpona an'Andriamanitra. Tsy hoe zany manova ndraiky totoa, tsy zay le tiako lazaina, fa eto Jesosy ny teny, Maria nahazo ny anjara tsara izay tsy esorina aminy. Tsara ny servisinao, fa tsy atakaliky ny intimité-ny Maria. Tadidio, fa izay zavatra manahirana anao rehetra eto ambonin'ny tany mijanona eto daholo. Any tsisy lumière ho anao zao. Any tsisy ina daholo le zavatra mamirapiratra tantany ireny, fa ny any volamena lalana any tsisy tomady ataovy amena moe. Zay zavatra rehetra zay no manan'Andriamanitra ho anao, fa ny tena any an-danitra teny ilainao. Nous verrons le Père là-haut, nous verrons le Père là-haut. Alléluia. Nous verrons le Père là-haut. Hey! Nous verrons le Père là-haut. Nous verrons le Père là-haut. Alléluia. Nous verrons le Père là-haut. Amen. Nous verrons le Père là-haut. Izary miandrandra rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray dia iona amin'ny raha izy, ary dia ny eto ambony tany dia vita ny mission an' Jesosy rehefa tanteraka izay, tsara fiombonana amin'ny ray, hiatika ny fiverenan'i Jesosy sy ny fotoam-pampakarana. Izy izay olon'izay matsangano moa ny tanany, andao ity an-tanina mafeo an' Jesosy. Halleluja. Marto tsy ny ataon'ny tananao maso, fa ny eo am-ponao fiaino etaeta ny teniko. Zay ny teny Jesosy sy tadiaviny. Ahoana no iainana izany intimité zany, malalaka zany, afaka mifandray mivantana amin'i Jesosy, tsy misy olona mpanelanelana ianao, sady miaino anao izy ny mamaly ianao. Maria tonga dia teo atongotry ny tompo, tsisy mpanelanelana, miezaky ny anay sy tsy Marta va tsy nahazo kil. Satria ozy izy Jesosy avelao izy eo,
mamene zany eo tokotry ny tompo zany e. Ahoana pastera, inona ry zany ny secret dia amarana amin'izay ahafahako manana intimité matanjaka be, tena tonga dia feno be le fiombonako amin'ray. Mamisy hevitra ve? Meko hevitra anankitelo ianao androany, ty hafa mafy ao n'Andriamanitra. Voalohany ny fitokananao, ny fahazotoanao mitokana mitady an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tiany ianao sy izy irery. Nisy fotoana taloha tamin'izany mbola tanora, izy olona vavolombelona tsy maintsy zaraina satria olombelona ny tena. Ny olombelona rehetra samy manana izany fidoboko ny fony zany, miala tsiny foana toriteny amin'ny mama. Nisy olona taloha mama nafinaritra be anahy. Dia izay olona izay tsy niarana toro tamiko, tsy izay le izy. Tsy any amin'ilay hoe filana ranofo le izy. Fa tratrana amore bandy zany e. Zareo fipetraka le izy. Dia zao, any amin'ny toerana akodaoda be misy an'io ankizivavy io. Akodaoda. Za zany amin'io sady matahotra no ao an-tranony. Nefa isika mahita azy dia misy godogodogodogodogodo be eo anatin'ny foko. Ny olombelona rehetra mety mandalo an'izany daholo e. Dia tsika miaina anatina fahatsona dia mizara zavatra aminareo. Dia ny zavatra tsapako dia zao ny anatin'ny foko any rehefa ny mpandrina dia mirevirevy azy eo mpandrina hoe ndre mba te hitokana kely araka amin'ny azy oatra rehefa nilako sesika miresaka izay sisy. Dia ny zavatra mahavariana, mandeha anao na tômôbila na taxi tsy rarahinao fa dia izay volana misy aminao lany. Dia rehefa avy eo anao ritra le vola tonga any an-trano fa naninona koa ary tsisy vola tsony. Satria tsy mahatsiary hoe manao dépense ianao rehefa hoentin'ny fitiavana. Zay amin'io mbola tsy niresaka akory. Juste kokoa fotsiny dia nisy fotoana izy mba tena nitsika kely tapiko teo izay hoe ary mitady pointsy izany Tsy hoe ty azy amin'ny zavatra ratsy ianao, fa tsy haiko na nandalo an'izany nareo. Misokatra fotsiny le fitiavana dia tsy rahanao na fotaka io na mandeha tongotra ianao na taraiky be na adiny iray ianao miandro fandalovana eo amin'ny enina maraina nefa izy amin'ny fito vao andeha hianatra. Dia eo aloha ianao miaraka amin'le paosy nefa ny amin'izany efa le tenisy ny sorobilana ny madinesy efa lefa daholo. Dia rehefa mandalo izy juste kokoa fotsiny dia mahazo aina. Zany mila mahentitra anao amin'ny zanakao vavy. Raha misy lehilahy ty azy dia aza vely irery miaraka amin'izy. Satria misy zavatra tsy ho voafehinao mihitsy. Ny olona ty dia mitady fotoana irery ifampiresahana amin'ny olo tiany foana. Rehefa tianao dia vitanao no mandany fotoana maharitra miaraka amin'ny olona tianao. Sainy fa ny olo tianao na lavitra aza dia tonga anao any. Rehefa tiana lalan'ny ratsy aza dia tonga any ianao e. Rehefa tianao dia vitanao na dia mitazana azy fotsiny eny an-dalana dia mitady aretina manao kokoa fotsiny. Lano frais, lano daholo ny zavatra rehetrarehetra juste mijery fotsiny iny izy iny e. Mahavariana fa vitanao mandany vola avy eo indray ianao tonga saina satria efa lasa daholo ny vola vao hoe fa naninona ary fa iny ny tiana ataoko. Satria rehefa tianao tsy mikajy. Problemanao raha tena tian'i Jesosy amoreo amin'i Jesosy ianao. Tena mitsotra anao, tsy vitanao zany tsy vavaka maraina zany. Dia amin'ny arivana lany fotoana azy eo pototry ny baiboly mivavaka. Tokana miresaka amin'ny adiny firy satria tianao izy. Zay ny mahatonga azy miteny efa ohatry ny henoko ny hena amin'ny fitiavanao ka. Ferena moa amin'ny fitiavana voalohany. Ferena amin'ny fitiavana voalohany. Ary ny tena famangina lehibe indrindra dia mitaky fitokanana miaraka amin'Andriamanitra. Jereo Jakoba ao amin'ny Genesis tokoro amin'ny 3:5 ka hatramin'ny 7:20. Raha tsy nitokana Jakoba tsy niara nitolona tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa resin'Andriamanitra izy vao nambaran'Andriamanitra hoe mpandresy olona satria nandresy an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra zany mandresy nresiny ihany nideklareny hoe mpandresy. Satria rehefa vita le tolona Jakoba ne vika amin'ny fotopeny. Nefa Jakoba indray natsanga ny tanany efa nandresy ianao.
Zany hoe zay resin'Andriamanitra anao mpandreseny. Ary zay mahatonga ny teny raha vao tsy mandresy anao ny teny dia tsy afaka hampandresy anao zany ny teny. Oka anao resy ny tenin'Andriamanitra aloha. Ny olana feno feo loatra manodidina anao. Maro ny distraction mamily lalina amin'ny fifatoanao tsy amin'Andriamanitra. TikTok. Miresaka rery mihitsy anao mpitenen'ny TikTok. Tsy fantatra hoe amby 20 alina ny olona rehetra matory anao rery manao tosy nadalanga io. Ka izy tia mpitenen'le telefonanao. Le vehivavy Samaritana teo Pasakana rery natonga azy nahitany Jesosy. Tsara anao miaraka amin'ny olona maro mivavaka, fa mila mianatra ianao rery miaraka amin'Andriamanitra na maro aza ny olona manodidina anao. Samuel voalohany toko telopolo andininy fadimy ketra mandininy fahavalo. Samy testa be daholo ny olona andeha hamono an'i Davida, fa lasa kibabo daholo ny fananan'ny olona sy ny Davida koa mba lasa. Fa i Davida magaga ny tian'ny olona vonoana, nefa samby vozo ao ihany. Fa ozy izy Davida meo atiany efota, lasa izy nitokana. Mety be dia be ny feo manodidina anao, fa ny olona tsara fitokanana maheno an'Andriamanitra sy mandresy na ao anaty ady azy. Problematsika malaintsika ny ombona amin'Andriamanitra dia terentsika Andriamanitra maly antsika ao anatina situation sarotra. Dia tsy mbola misy ninina amboaro ny programa dia tovy betsaka ao anatin'ny programa io Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana anankiray tsangany ninina amin'ilay fotoana tena mahasefitra anao io mihitsiny, eo ilay victoire nasehon'Andriamanitra hoe tamin'ilay fotoana nitokananao nefa nanomana anao ohatran'ny Davida mpanomboko atsanganiny efota. Tonga dia mivavaha ianao fosy izy Andriamanitra andany en'izay fa ataoko azo loto olo reny manome atoka anao fa rehefa Andriamanitra ny manome toky fa mpandresy ianao ninina zavatra mitranga eo mpandresy ianao miara-miasa maso io somary eteka ho an'Andriamanitra. Fahatelo, faharoa, ny fifampiresahana. Ny fifampiresahana matetika dia mampitombo fitiavana. Ara-pifandraisana ny olona mifampiresaka mifakahazo am-po. Ny fifampiresahana dia midika fizarana vesatra. Maganeza dia amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra hitana. Fizany ho mianareo fitsarana. Dia zao problema antsika te metraketana fotsiny fa tsy malaina nianatra amin'i Jesosy. Fa kay Jesosy eo anaty leta mavesatra mampita fianarana. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona po. Andriamanitra zany mampianatra anao amin'ny sekoly fahalemem-panahy sy tsy fiavonana ampo. Fa manino Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany kana satria tsy miresaka fa nikapoka an'ilay vatolampy. Andriamanitra tsy namela Mosesy hikapoka vatolampy indroa fa nindroany. Paul niteny fa Kristy zany vatolampy zany. Tsy maty indroany azo fijaliana intsony Jesosy nakapohany indroa findray mandeha any. Tsy natao fatsy fantsina fanindroany intsony Jesosy. Fa ozy izy Andriamanitra teneno vatolampy fandorano. Raha tamin'ny voalohany kapohany izy nandoha ho amin'ny fahasoavana. Amin'ny faharoa ianao mila miteny misitraka ny fahasoavany. Ary le izy dialogue fa tsy monologue. Andriamanitra zany mitaky anao ifampiresaka amin'ilay vatolampy fanondrenina dia tsy izy io fa Kristy. Mitenena amin'Andriamanitra ianao miresaha aminy. Aza mitanisa problème fa miresaha aminy. Sa zao teteny amintsika eto oviana zao ny olona eto mba nifampiresaka tamin'Andriamanitra farany. Mily fotoana ianao mila miala amin'izao fiainan'izao vetivety. Fa tena todika mihitsy hoe tiananga hitady an'i Jesosy. Hitokana hitady anao aho, teo eny amin'izay misy anao aho, atsandatro ny tanako any aminao, hikasika ny lambanao, teo amin'ny fanatrehanao aho, anamasina ny anaranao aho, anao vivery aina aminao zay momba ho amarininao fanahy, ity aho hitsako anao
Yakuka hanume vunina itwana itiawitsa kana itsa kana zofidera fitokanana firesana ary fanteliny fiankofana rehefa romboka resy ianao tena resiny Jesosy tanteraka ao anatin'ny intimité lalina dia mekohaka dikany hoe fiankofana mampanaiky ny momba anao rehetra ho azy dia hoana no fahafahan'ny olona anankiray tena miaina ao anatin'izany fiankofana marina zany rapitso ny toyny misy lesony eto rapitso mikasika momba ny fahalalana marina ao anatin'ny fiankofana amin'Andriamanitra zay ny titre rapitso tonga avy ianao mandray fanasany tompo rapitso miaino an'izay teny zay fa tsy tiako diso an'izay fa zay ny toyny ny androany zany fiankofana zany tonga ianao resy miteny amin'i Jesosy tompo efa nampandresin'ny nofoko hatramin'izay fa vonona ny anombon'ny nofoko ho tonga fahavalo iraisantsika senao. Halleluja. Satria ny tiako Jesosy dia le nofo avy aminao fa tsy le nofoko izay mampanota amin'ny sitina entina isan'andro. Fantatro ny lehibe ny fitiavanao azany fiankofana zany. Tsisy fanomeza tsy ny eo ambavanao fa fampanekena ny fandresen'i Kristy apakatra anao ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny faharesenao manoloana ny tia nofo izay mampanota anao ty. Amin'izay fotoan'izay manomboka matsapy ianao hoe izaho vaovao dia tsy satria no niezaka nataoko fa no famindram-pony miasa eo amin'ny fiainako. Nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy otinao. Nalainao avy lavitra loatra ananimanao ny diantokinao ny ainako porofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao. Ilay olona no vonjenao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olona tsy amikero anazao sy za hoe fizay lazay ny teninao zay ahoe ilay olona no sitraninao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olona tsy amikero anazao sy za hoe fizay lazay ny teninao zay ahoe. Antsika hivavaka azy raha io mianaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teninao androany, misaotra ny amin'ny fampahiratana ny masonay alala sy ahita ny asarobidiny na tongavanao ho fato anay, satria fantatro Jesosy fa mety maro ny zavatra mety manilingily ny fifatoanay tsy nanay antoka sy fahendrena fa rehefa ianao no nilaza fa natateraka ny zavatra rehetra ho anay dia tanterahanao zany satria ny ainao azy ny nafonao anay. Atao fitateraka atao ponay fifikirana tanteraka aminao sy fijoroana araka ny sitraponao indrindrindrindra Jesosy ny fiombonana aminao manao rery ny fakasitrana manakizay tiana ianao ny lalana sy fahamarinana ny fiainana ary misaotra ray malala ny amin'ny fitiavanao satria
niaritra ianao tamin'ny fihetsepo na fony zanakao lahy tokana ho anay. Zany no nananay antoka androany olombelona olona afaka izay manana ny rehetra izay manana anao ary ianao no andrekinanay mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika ity an-tanana mafy be ho an'ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Ho amin'ny filazana sy fampahafantarantsika ny zavatra rehetra atao amin'ny asa fanompona. Tain'i Jesosy tsika rehetra tompaka. Andao iaraka nome voninahitra an'Andriamanitra mifanatitra tsika. Dia arotsay ao anatin'iny box iny izay rehetra amangin'ny tompo anao na ny sakrifisy na ny ampahafolo-karena na ny fanatitra izay hoentinao ho an'Andriamanitra. Tain'Andriamanitra tsika rehetra. Misaotra Jesosy misaotra azy manokana ny amin'ny fahatontsan'ny kroazaditsika tany Fianaratsoa. Jesosy rery no omem-boninahitra. Misaotra tsika rehetra izay nijanona teto an-toerana nitondra bavaka fa sarobidy be tokoa ny vavaka nataonao amin'ny fahatontsan'izany asa izany fa isan'ny nandray anjara tao anatin'izany. Tsisy vavolombelona androany fa za mijoro vavolombelona tamin'ny zavatra nitranga tany Fianaratsoa. Dia tiako ampaherezana antsika hoe na teto azy ianao dia afaka nikasika anao koa Andriamanitra. Anankiray tamin'ny seminera ho an'ny pasteur dia seminera tany Fianaratsoa no natao fa tany ampitan-dranomasina nisy olona nikasihan'i Jesosy. Halleloia. Faharoa tany croisade tany Majunga tamin'ny heritaona volana juin ny croisade dia tany Fianaratsoa no nisy sitrana. Azonao an-tsaina ve zany? Croisade any Majunga dia misy olona nanaraka direkta tamin'ilay croisade tany Majunga, olona mipetraka any Fianaratsoa. Dia tao anatin'ilay vavaka ho an'ny marary izy ny sitrana. Dia tonga tany Fianaratsoa izy vao nijoro vavolombelona hoe za sitrana tamin'ilay croisade iny. Nanaraka direct. Halleloia. Tiako ambara aminao dia izao, na teto azy ianao tsy maninona, na tany an-trano ary ianao nanaraka, afaka nikasika ny fiainanao koa Andriamanitra. Halleloia. Misaotra Jesosy ny amin'izany vavolombelona izany ary mahafaly antsika ny mieritreritra an'izany hoe tsy masakana an'Andriamanitra naizanaiza toerana misy ianao fa afaka miasa foana izy. Amen. Ny programantsika ara-pitso maraina amin'ny 7 verina etontsika miaraka manome voninahitra an'i Jesosy amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo eto amin'ity toerana ra-pitso maraina amin'ny 7. Dia akoatr'izay ny programantsika amin'ny herinandro rehetra iny tsisy miova. Ny sekoly latsinainy, ny talata, ny alarobia. Sekoly latsinainy raha mbola tsy mpanaraka izany sekoly izany ianao dia etsy amin'ny sopu ao amin'ny rihana faharoa isaky ny amin'ny 7 maraina ny latsinainy, talata, alarobia. Alatsinainy misy sekoly famahana olana, ny talata sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokatrano, ny fitahipana, fanambiana toetra dia anasana antsika ireo fotoana sarobidy ireo. Dia manasanao andray anjara ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra zaraina. Dia tena hananantsika fahatsapana tokoa hoe sarobidy be ilay afatra omen'Andriamanitra antsika. Ary teneniko anareo fa tany Fianaratsoa dia rehefa tonga tany izay dia niteren'ilay pasteur atao hoe ao anareo ny sekoly maraina atao am-piangonana ataovy tahaka an'ilay fanaonareo any am-piangonana any Antananarivo ilay izy. Dia namorona ny fotoana anankiray mihitsy hoe sekoly maraina. Hitanareo fa ny olona hafa raha mitsiriritra ilay zavatra omen'Andriamanitra antsika. Fa dia tahin'Andriamanitra andao iaraka itsangatsika. Aijiry ny tananao dia hivavaka ho an'ny fanatitra. Misaotra makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fahafahanay mitondra ny fanatitra eto anatrehanao androany. Misaotra fa ianao ny tany nanambona ny tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao amin'izany fanatitra izany tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay mba ahita ny fankasitrahanao ny tsirairay avy Andriamanitra. Ary ianao no omem-boninahitra mandrakizay satria androany tokoa ianao mijery anay. Tsy mitady izay rehetra anananay ianao na ny vola izay rehetra hoentinay fa mitady anay dia mitady ny fonay. Ary ny androany Jesosy ndreto izay manatona anao amin'ity andro androany ity ataonay sarobidy indrindra aminay ny fahafahanay mifandray miombona miaraka aminao isan'andro Andriamanitra. Ary apetraka ho sarobidy eo amin'ny fiainanay ny fisianao fa ianao mihitsy no ilaina isan'andro. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra eo anao amin'ny anaran'i Jesosy.
amen miteka mafitsika voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika ny milanitra isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Jesosy hoe ianao ny fiainanay, ianao ny rehetra ho anay. Sakafo fonao dia mitenena amin'Andriamanitra zao: mitoery eo amin'ny fiainako, manjaka ato anatiko, aoka tsy ho voafafy ny boky ny fiainana ny anarako. Atao fitateraka ny fifandraisantsika, tsy kapoka indroanao a Jesosy findray mandeha ny famonjena, fa hialika eo tongotra ao ary hiaina amin'ny teninao, satria teny zao no ilaina. Teninao no ilaiko ary ny teninao no fahafenoko. Vavaka Andriamanitra, aoka ny afo ny fananao irehetra ato anatiko, ary ny fahatsaranao andakotra mandrakariva, mba tsy zato soa no velona, fa ianao ny velona ato anatiko. Ananako fahatsapana, fiainana vaovao miaraka aminao. Misaotra tany fianaratsoa, misaotra amin'ny zavatrehitra izay nitondranao sy ny dingana mbola iarahanay aminao indray. Tehirizo ny fiombonana sy ny rahalamalala rehetra ny fianaratsoa. Ireo fiangonana sy olona maro samihafa izay nanolo tena voatahiry eo ambalan'Andriamanitra n'izy ireny. Mba hisy vokatry falian'ny fiangonana, satria hitombo indray sy roborobo ny asan'Andriamanitra ny fianaratsoa. Indrindra amin'ireo fanahy maro izay manjenjena ho tafaverina ao an-tranony ray. Izay tsy raha avy koa sy ny ankonana izy tonga eto. Tehirizo izay Andriamanitra. Tehirizo satria mpiara-miazakazaka mandeha manatanteraka an'izany asa fitorina izany naiza naiza. Dia aoko voatahiry amin'ny alalan'ny afo ny fanahinao ny tsirairay avy handroso hatrany, tsarovina amin'ny famafazany Andriamanitra, tsarovina amin'ny fijoroany, tsarovina indrindrindrindra amin'ny fanororantenany. Tehirizo tsisy horaraka mandra-pahatonga an'izay andro izay, dia fotoam-pampakarana ho ao amin'ny ray mandrakizay. Ankehitriny mifankahita-panahy aminao izay, ho avy ny fotoana ahitana ny tena endrika ao tokoa. Dia aoka Jesosy ny tsirairay avy tena androso amin'ny ara-panahy, teny irehetra ho anao. Aoka izy anapahatsapana dia ny ety ambony tany, fa ny tananao tsy ho fa mahavonjy ary ny sofinao tsy lalodalovana fa mare. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra, atonga anao tsy oro ny tanan'Andriamanitra zany. Mandana fa raha hiala eto ianao, aza adino fozy izy hoe hitanao ao izy ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay nambinako ny fiainam-panahinao ihany koa. Aoka ny fanahin'ny fiainam-panahinao ambinina, dia ny zavatrehitra izay ataonao koa ho ambinina Andriamanitra. Ho salama ny fiainam-panahinao dia salama koa ny zavatra rehetra mombanao. Mahita lanitra misokatra, mahita ranomasina mena misokatra, mahita vavahady misokatra ho amin'ny fampahita-pity avy amin'ny olona sy avy amin'Andriamanitra. Tsofoka rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompom-banao. Tsy ho raraka izany ianao eny an-dalana, tsy ho ravo izany ny fanorena izay ataonao. Ho ambin'Andriamanitra ny asany tananao, ary any amin'izay toerana andehananao anotrina anao Andriamanitra ary asa mahery amin'ny fiainanao izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra manana ambiampy ene, amaly ianao satria olona araka amin'ny fon'Andriamanitra ianao. Mandehana fiafahelany ny andrasany io valimbavaka io anao satria mijoro an'Andriamanitra ianao. Aza miandry valimbavaka, fa valimbavaka rehefa nampaneken'Andriamanitra meloza avapoana, tsy noho ny sitrapony fa ny sitrapon'Andriamanitra izay mampanaika azy, atateraka ny fiarah-miasa ny zavatra rehetra asoanao satria tian'Andriamanitra ianao. Mandana miafy ny fahareta mivavaka, firaisana amin'ny fanamasina, fiombonana amin'Andriamanitra. Aoka ho voadio amin'ny rahan'i Jesosy ny tsirairay avy. Tsisy olona mivoaka eto ka tsy adio ny rahan'i Jesosy zany. Voadio ny rahan'i Jesosy ianao, afaka mifahotana ianao, afaka mizoga sy ny fanagetsahana ianao, afaka mifatorana rehetra ianao, ary afaka milafo ny rehetra ianao. Io olana io miva amin'ny anaran'i Jesosy. Io olana io miva amin'ny anaran'i Jesosy. Tadidinareo moa ilay fanoharana tao Kristy fotoana. Raha vao ianao no miva pitsoka, dia ny olana no mahazo aina. Fa raha vao ianao no miadana sy misaotra an'Andriamanitra, dia ny olana no miva. Zany hoe izay ray miva zany, fa mba ataovy le olana no miva, fa tsy ianao no miva. Ataovy amen. Dia mandana ary amin'ny anaran'i Jesosy fa miva ny olana. Averiko miva ny olana. Zay marary rehetra tonga eto,
le Andriamanitra nikasika tany fianaratsoa ikasika ny fiainanao ihany koa. Eno reto ilaitsika Andriamanitra amin'ny fahafenony rehetra satria mbola ilain'Andriamanitra ianao anao ny asany. Rehefa vita mission dia anazy iny. Fa raha mbola tsy vita mission, aleo ianao salama dia mandeha manao mission. Amen. Fa ataovy azo antoka fa hanompo an'Andriamanitra ianao. Teneny Jesosy dia miotoka izy, ny fahavelomako dia hanopoko anao, anaovako ny sitraponao, ary omeko fotoana ianao satria anao ny tompon'ny fotoana sy andro iainako. Ivavahako natrenao isan'andro, androsoko araka ny teninao, itoreko ny filazantsara-nao, ijoroako vavolombelo ny fahamarinanao. Teneno Andriamanitra, teneno Andriamanitra. Raha tena ao anatin'ny fonao zany, fa omena anao gratuitement raha hery, tanjaka, fahasalamana, zay zavatra etririan'ny fonao, omeny satria mety aminy ianao, olona afaky ny faly ao amin'ny sitrapony ianao. Raha izy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Wow, teny amiko Andriamanitra. Tsongo kely le marary, tsongo kely fotsiny ataovy eninao mihitsy ao mitsongo ianao am'le fatra marary ohatra ny milohanao dia atao ohatr'izao. Fa raha voatsongo zao le izy dia miafana zao. Averina amin'i Jesosy voninahitra rapitso fa ho hitanao fa tsy eo antsony le izy raha fivitosana le izy na fanaintenina le izy na ny anatina ho any le izy. Tsongo kely fotsiny tena ataovy ampinoana. Teneny amin'ny anaran'i Jesosy miala hoe Jesosy miala. Na ny mikibra ny vavody ataovy ohatr'izao ny anaran'i Jesosy miala. Raha ny amin'ny lamosina le satria misy fotoana ohatra manara atao ohatrao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila atao mafy be akory miala amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga dia mahafantatra izy hoe olon'ny finoana mikasika ny tanany. Ny zavatra rehefa ombany baikon'Andriamanitra dia tsy maintsy mahomby. Ny teny Jesosy hoe tsongoy le izy tsy apetra tanany fa tsongona. Reny hoe tsongona ngotana kely ohatr'izay. Dia tsy hainao tsongona ohatr'izay antsy. Alleluia. Amin'Andriamanitra tsotsotra ohatr'izany no fomba fiasany averenao ny amin'ny aron'ny voninahitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana teto androany. Misaotra ny amin'ny famondraponao, ny amin'ny fanangananao, ny amin'ny fahafahana ny olotenao anao mijoro araka ny sitraponao. Misaotra fa mendrika ianao ary mendrika mandrakizay. Voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra marina mitoetra amin'ny fiandianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ho anao rery ihany zany mandrakizay. Amen. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka nome anareo fiadanana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadiny mitohiny ho amin'ny fotoanantsika rapitso maraina amin'ny fitoro. Azadiny koa ny vavolombelonao fa nanao zavatra Andriamanitra rehefa niteny teo amin'ny fiainanao izy androany. Samy mahele!